vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika tsiraray avy eto amin'ny tanàna ny Tamatavy sy ny manodidina mpanaraka ny fahita lavitra ity mpanaraka n'izao onjam-peo zao ihany koa misaotra ny tompo ary misaotra anao ihany koa mbola mandro tsy tapaka ny fahita lavitra mbola afaka nireny tenin'Andriamanitra tononona ho amintsika tsiraray avy ny fiadanana ny fahasoavana Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra fotoana goavana ry havana zay ohatra atsika amin'ity asabotsy ity eto amin'ny trano fivavahana vaovao olo koa ankirihiry eo amin'ny paradesy eto mangarano ihany koa fotoana lehibe sy goavana zay afahanao mandray fitahian'Andriamanitra fahasoavana fanafana indrindraindrindra zany hoe miantso mihitsy zany amin'ity asabotsy ity ho anao marary manana aretina tsy sitrapanafody tena hoe misy olana tsy mety voava de fotoana goavana amin'ity asabotsy ity zay anasako anao izany ary anao fanambotsika amin'ity tena anao fanambo goavantsika hoe mila mandray fanasitranana ianao fanafahana ianao rehefa tonga ao amin'ity toerana ity etsy amin'ny paradesy ankiriry de eto amin'ny vaoniloko mangarano ihany koa zay fotoana goavana reo fotoana anankiroa reo zay no ela ivavaka sika de hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay afahana mifampahery mampianatra anao mampalala anao ihany koa ny zavatra tokony ho atao amin'izao valinandro zao raha sitraka indrindra ny anatin'ny tokantrano any de ivavaka sika raha io makasitraka manome voninahitra anao mbola afaka hitondra ny teninao eto amin'ity fahita lavitra ity ta io manokana zany teny zany mba tena hoaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ta io ny jery tsiraray avy sy zay rehetra mandre de mino fa andray ny teninao andray fanasitranana andray ny voninahitra ao mangataka aminao fanamasina anokatra ny vavako ampiteny anositra satria tsy amin'ny herina amin'ny fatanjahana fa amin'ny fanahin'i Jehovah irery ihany misaotra tompo amen ianary tompoko amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Luka toko 7:20 dia ny andininy faefapolo no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Luka toko 7:20 dia ny andininy faefapolo fa izy namalaka nanao hoe lazaiko aminareo fa rangina ireo dia ny vato no iantsoantso ary raha nanaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba fantany mantsy ianao na dia amin'ny ty andro ity aza izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina ny masonao izany ny andininy fahatelo fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovitany manodidina anao dia anepotra anao izy ka anidy anao manodidina ary amongotra anao hatramin'ny tany mba mizanakao ao anatinao ka tsy avelana izy vato mifanongoy eo aminao hovaliny tsy nahafantaranao ny andro na mangina anao izay tenin'Andriamanitra izay ry havana no hoetiko amintsika menakavy amin'ity androany ity ole voalaza amin'ny baiboly fa izy namalaka nanao hoe lazaiko aminareo fa rangina ireo dia ny vato ny antsoantso de hoy izy raha manaiky izy ary raha nanaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba fantany mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza momba ny fiadanana fa ankehitriny ozy miafina ny masonao zany betsaka ny olona ry havana mpanaraka n'ity fahita lavitra ity zay efa nisy famangin'Andriamanitra tao anatin'ny tokantrano nisy antson'Andriamanitra ny antso azy Andriamanitra namangy azy Andriamanitra
fa inona ny zavatra nisy modin'ny olona faniny zany hoe mbola tsy vanim-potoanany zao, mbola tsy vanim-potoana ny mponan'Andriamanitra zao satria mety milaza ianao hoe mety ny fiainana, mbola tsara ny zavatra ataoko, mety tsara ny zavatra ataoko, de manda mafy ianao. Ary zay de ampianarin'Andriamanitra tsy angina mihitsy fa ampalalanao ny sitrapony, ny teny, zay rehetra tokony ho fantatrao. Ary amin'ity fotoana ity de mbola mamangy anao indray Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana ny fantatry ny olona anankiray ny famangin'Andriamanitra de ho tonga eo aminy le atao hoe fiadanana. Fa ny olona anankiray mihodina amin'Andriamanitra dia miafina aminy, miafina ny masony izany fiadanana izany. Inany antsika misy vanim-potoana mieritreritra hoe le manompo an'Andriamanitra nge misy vanim-potoana neny, kanefa jereo ry havana fa amin'ny fotoana tsy manaiky isika lay famangin'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana atongavan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao. Inona ny zavatra mitranga? Hoy ny 9:7 ho avy aminao izy ny andro izay anangana ny fahavalonao tovy tany manodidina anao dia anepotra anao izy ka anidy anao manodidina. Ny olona anankiray zany tsy manaiky ny famangin'Andriamanitra, tsy manaiky le antson'Andriamanitra de misy karazana fanahy mamatotra azy, mamotika azy, mangeja azy ka any zay zavatra atao ohatrany tsy mety avokoa. Andro ray rehefa manangana tovy tany manodidina anao fahavalo de tsarovy tsara fa ny devoly de tsy hita maso fa fanahy izy. Ary rehefa manangana zavatra izy amin'ny tenany fiainanao, tovy tany ho voalaza amin'ny baiboly eto zany de tovy tany ny angalan'ny endriky ny fanahy. Inona moa le tovy tany? Ny tovy tany raha voalaza amin'ny baiboly eto raha tamin'ny andro, tamin'ny ady lehibe voaloha faharoa de karazana renigony reny de asina soma ao anatiny, asina fasika ao anatiny de atao boribory, de rehefa manafika ny fahavalo ka mitifitra de tsy le olona mivofa lay le gony misy fasika. Fa raha ity baiboly ity no diniana arahana maso tsara de ny tovy tany eto dia fanahana biby lava. Averiko, fanahana biby lava. Ny biby lava ry havana de manana fomba anankitelo aminona zavatra lehibe noho izy. Rehefa goavana noho izy zany zavatra vonony de tsy maintsy ty zavatra farany ty no ampiasaina. No voalohany rehefa mamono ny biby lava de manaikitra, de rehefa voakaikitra ny anao de misy fotoana izy mandefa pozina ka tafiditra any anatin'ny vatanao iny pozina iny de na ianao mivontovonto na ianao torana. Vakio tsara amin'ny baiboly fa tahaka zany nahazo amin'ny Paoly rehefa ndeha hitory filazany tsara tany amin'ny firenena anankiray izy, tratrana onjan-dranomasina goavana de tsy tany amin'le firenena zay nandehanany no tonga izy fa firenena hafa. Ary tamin'io izy efa sainga maty. Rehefa tonga teny amin'ny sisiny ranomasina izy i Paoly io de nisy olona nahita azy de namonjy azy. Rehefa namonjy azy ny olona satria ririnina ny andro tamin'izany manerika avy orana de nivonjen'ny olona izy satria ozy ny olona sao de mba Andriamanitra ty tamin'izany vanim-potoana zany. De rehefa nivonjen'ny olona izy tonga teo amin'ny toerana maina, toerana zay mba faninakaina. Inona zavatra mitranga? Rehefa ndeha haka kitay izy mba naodonakafo ampirehitrafo mba hitaninafo zany de naka fehezana kitay anankiray. Ny zavatra tao anatin'iny kitay iny biby lava mena rano ho voalaza amin'ny baiboly. Ary rehefa napetrany le kitay nokakiriny le mena rano izy ary biby tena anisan'le hoe rehefa mandefa poziny biby lava io na ianao torana na ianao mivontovonto ny vatanao ray mantolo. Ary io tsy ao anatin'ny fotoana lavalava fa ao anatin'ny fraction de seconde
gaga ny olona hoe efa mba mivonjeny ty lehilahy ty nefa mbola laniny biby lava eny satria lanina biby lava zany ratsy zany eo anivon'ny fiarahamonina de ozy ny olona tena devoly nga ty fa zao koa nefa ny nahavarinany olona rehefa niandro tao anatin'ny minitra vitsivitsy ny olona mba ho torany paoly na hivonto ny vatany sady tsy nety torana izy tsy nety ny vonto ny vatany de ozy ny olona tena andriamanitra nga ty ary eto tsy zay le biby lava manaikitra zay no teneniko anao tsy zay le biby lava mandefa pozina matorany zay ne defa ho teneniko anao fa o le voalaza ny baiboly hoe ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovitany manodidina anao dia anepotra anao izy ary anidy anao manodidina amongotra anao ary tsy hoe ny zanakao ihany fa ny taninao ny tranonao zany hoe ny fiainanao ray manontolo mihitsy te davo ny potena te davo ny ngotana te davo ny ravana iny le tovitany inona moa ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga de izao amin'ny fotoana ny biby lava mamatotra olona anankiray na zavatra lehibe noho izy fanao a le resakitsika eto ry havana ary zay ny etsoko anao amty asabotsy ty eto amin'ny paradesy akiriry mangarano fotoana goavana anafana andriamanitra anao inona moa le fanamy biby lava eto zany inona le tovitany ny devoly rehefa mamely zavatra anankiray tsy tonga de hoe asiny indray mandeha anao marina fa ny devoly misy fotoana maka endrika varatra misy fotoana ny devoly maka endrika liona fa eto indray izy maka endrika mena rano mididina ny fiainanao izy fa torany tsikelikely ary zay no teny mivolaza ny baiboly te hoe rehefa ny fotoana manaiky le famangin'andriamanitra tsika tsy afaka mamanitra atsika zany ny devoly tsy afaka mamanitra atsika zany reo karazana hermaiza fa rehefa tsy manaiky le famangin'andriamanitra anao de avozy avy ny andro zay anangana ny fahavalonao tovitany ty tovitany ty zany fahavalo tsy le tamin'ny ady lehibe faharoa na ady lehibe voalohany fa fahavalo io fanahana biby lava anankiray ary am'izao valinandro zao de zany daholo ny mamatotra ny olona izy mivavaka makany am-piangonana izy manompo an'andriamanitra fa mahavarina azy mahagaga azy andro manalina izy mama problème rehefa tsy marary ny zanany marary ny vadiny ary isaky misy vola ao anatin'ny tokantrano tonga misy aretina tonga rehefa tsy tratry ny tazo tratra ny gripa mahery de ozy ianao hoe io ndray vampitoana mihitsy zao vampitoana ny gripa zao nefa jereo nandritsy ny andro maromaro rehefa tsy voany gripa ianao avy ndray anao mama olana ratsosy de jereo misy vampitoana rehefa tsy mamatrosy ianao lasa mama problème mahafany amin'ny tribunal na ry amin'ny gendarmerie de ozy ianao inona ihany ary ty io le tsy nanekenao lay andro zay namangin'andriamanitra anao te ilaza aminao zay manaraka an'ty fahita lavitsy ty andro amangin'andriamanitra anao zao fotoana amangin'andriamanitra anao zao so de le anao tsy nanaiky ny famangin'andriamanitra de tonga am'izay le tovitany ny didiny misy vampitony tamin'ny voalohany hatra normal ihany tonga kely ny vola misy problème de lalàna ny fiainana zany ny fiainana ange tsy maintsy misy ady zany ndray tsy manadiso an'izany tena zay mihitsy ny lalàna ny fiainana kanefa nandritry ny volana maro taona maro ianao zao zay reo fa nisy ady tsy mety mivavy misy olana mifandimbidimby andro manal eo amin'ny andro mpiainanao eo amin'ny fiainanao te antsoanao am'ty asabotsy ity tena vavaka goavana vavaka matanjaka tena hoe anaovantsika délivrance anongotatsika rehefa na zay mamatotra anao tsy raro ny orana bavy hoe efa indimy zay anao nefa saingy ampiakaron'ny olona fa efa eo andalan'lay fotoanany mariazy misaraka tapoka petsaka ny tratran'zany petsaka ny tratran'zany tsy rary ny ranabavy raha hoe nisy vampitony ianao mandalo ady de lasa mivary lavo any amin'ny fisotroana de jereo ny fiainanao potika rafa de ozy ianao zao sisy tsy maintsy mivary lavo tsy zany fa am'ty an'io ty am'ty asabotsy ity miantso anao amin'ny sabotsy zao miantso anao te amahanao andriamanitra famangin'andriamanitra ao anao mihitsy mahita n'ity fahita lavitry ty tsy haiko hoe inona le olanao aretina ave zava-dehibe ndray andro nisy rempianakaviana ity rempianakaviana ty nisy taona maty ny vadiny ka ivadiny io de mpiasa mpanjakana de raha maty zany ny vadiny de mandray pension izy fa rehefa maty ny vadiny de nalahelo izy nitomany izy amony tsy hitomany rehefa misaraka maha olombelona
fa tsy nijanona teo ny le rempianakaviana fa nanomboka nitady alikola izy nisotro ary tao anatin'ny taona maromaro dia nikoizana izy teo amin'ny tanàna nisy azy tao Antananarivo tao koizany ny olona vehivavy mamilavo vary lavo mitoka ary misy famotona dia mitovitovy lahy kely miantso azy hoe mama e andondratsika mialatsiny an'le famiteny andondratsika irevy dia mandeha izy tsy haiko loha zay nataony tany fa dia misotro toka fotsiny ary manomboka amineny mandra-parivo andro isan'andro da iandro izy nanaraka fahita lavitra tahaka zao hitanao zao dia nangetaheta izy hoe ndeha mba hoany amin'izany fiangonany zany ino izy ianao rehefa ndeha hanapa-kevitra izy ho any am-piangonana tonga eo amin'ny arean'ny taxi be izy amin'ny 12 latsaka fefany ny fotoana tamin'io amin'ny 12 ny manomboka amin'ny 2 latsaka fefany izy vao tonga tao am-piangonana inona ny zavatra nitranga nahita lehilahin'Andriamanitra nitarika fotoana izy dia zao niteny ny lehilahin'Andriamanitra ho anao raha tonga eto ianao marary tsy ninakanina nandritry ny herinandro tsy natory nandritry ny herinandro anio ariva raha tsy mbola misakafo ianao na tsy matory aza miverina etsony amin'ny manaraka zay niteny ny lehilahin'Andriamanitra gaga izy zaho zany niteneny zany mpanompon'Andriamanitra zany satria tsy natory izy nandritry ny herinandro tsy ninakanina izy nandritry ny herinandro izy koa nefa vao tonga ao anatin'ilay fiangonana dia fa honary ny nalantirangaty hoe tsy natory herinandro fa tao anatin'ny vavaka varina rehefa niresaka taminy tena hoe hay nisy fanahana bibilava tonga tao aminy nanepitra azy ary tsy vita amin'izany tsy hoe ny vary lavo tamina toka fotsiny izy fa ny zanany ny enaditra ny zanany any ampitan-dranomasina niala tamin'ny asa ireo zavatra maro be zany nisesy teo amin'ny fiainany tao fa ny mahafinaritra ny Jesosy io amin'ny fotoana ny olona anankiray manaiky ny famangina tao anatin'izay teny zay fotsiny nino izy hoe ody isakafo zany androany arivo matory androany arivo herinandro tsy matory zany mafy zany riavana amindreo manalina tsy hoe ny amin'ny alina ihany fa atoandro tsy matory alina tsy matory dia rehefa nody izy tonga dia zao niteneniny tamin'le zanany vavy zay miara-mipetraka aminy aiza mivariko aiza ny sakafo gaga le zanany sy voninatony fa taitaitra va izy tia neny ity ary to tsy mamindray neny niditry ny trano ary voniditra hatramin'izay tsy mitady sakafo fa maninona androany no nihinana vary ray vilia izy gaga le zanany hoe wow fa hoana izy zany fa ta izy ianao nanaiky le famangin'Andriamanitra izy to dia ninambary ray vilia izy voalany le vary amin'ny 5 eo izy nitoka tao an-trano dia zao niteniny hatory vao mahitaitra le fianakaviana hatramin'le zafikeliny ahoana koa ary ty rem-pianakaviana ty hatramin'izay amin'ny 10 alina amin'ny 20 alina amin'ny 110 alina tsy matory fa tapitapika eo amin'ny 5 dia ndeha atory aho izy ary aza foazina namasaka azy amin'ny vary arivo fa rapitsy maraina indray avao mihinana nahavariana ny sokatra ny vavonina natory somatsara izy nanomboka teo hoe sitrany afaka tanteraka hitanao zany rehefa tsy fantatrao ny zavatra mamatitra anao tsy hainao le zavatra mamatitra anao mitady vola ianao nefa ny arakaraka ny tadiavanao vola tsy mahavita manangany zavatra misy an'ilay fanahy amin'ny bibla avo tovy tany ny lazan'ny baiboly azy eto amin'ny teliko ity tovy tany za te antso anao ty asabotsy ity eto amin'ny paradesy ankiriry dia eto mangarano ety amin'ny Damaskosy ety 200 metatra miala eo amin'ny Damaskosy eo fotoana goava fotoana lehibe zay anovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao nanomboka teo niova ny tantaran'io rem-pianakaviana io ary tsy hoe niova tsotsotra na vita nanangana trano izy na dia tsy teo ary le vady ny maty ny zanany tafita lasa ny ampitan-dranomasina ny anankitelo teo izy vao tonga saina hoe tamin'ny fotoana aho izy nanaiky an'ilay antson'Andriamanitra niova ny fiainako maneke ny antson'Andriamanitra ianao manaraka nyty fahita lavitra ity aza variana fotsiny hoe io pastera tsisy olona tsy mandalo olana zany manaiky an'izany fa io olana hitanao hoe melava eo amin'ny fiainanao misy fanahy ao ambadikio misy zavatra ao ambadikio misy fanahy bibylava tovy tany ao ambadikio tsy rengy ianao hoe
mialatsiny mamaolana foana mamahady foana isaky tsy taitaika gagy anao impiry fanofindra-toerana ianao ozy ny olona mantsy aminao farany sans domicile fixe anao ary efa avatsy de avatsy mifindrafindra pody marary ary misy vampitoantsika tratran'izany fiainana zany zay no anao sako anao eto amparadesy ankiriry de eto amangarano 200 metatra miala am'Damascus fotoana goavany reo fotoana anafana Andriamanitra anao fotoana zay hitahina Andriamanitra anao te iova ve anao Andriamanitra ihany manekeny famanginy manekeny famanginy afaka io vitantara-piainanao io mety eo ambony fandrina zao ianao marary mihitsy de hoe zaza am'ty asabotsy ity de manasanao am'tsangana io de andao makany am-piangonana na de mandany freana taksina bajaja mety ozy anay pastera tsisy afaka mibata tsy maninony zany mety tso fotsiny ny taksi de ndana miakatra ao anaty taksi de tongava alohan'zay misy tona ny alarobe ny alakamisy afaka tonga ianao misy lelan'Andriamanitra mandray anao misy vavaka lehibe any koa ao fa amty asabotsy tia zany de tena manasanao manokany hoe andao indrindraindrindra anao marary anao fanambytsika anao vavakytsika tena hitady an'Andriamanitra isika tena anompo an'Andriamanitra isika mbola tsy miova Andriamanitra eo maly anio ary mandrakizay mety efa oziny eo ianao hoe za pastera maty fanenjera maninona ianao maty fanenjera io le fanahy io mamatsosa anao ary mamatsosa andro manal mamaolana andro manal jere rehefa mivaky kely ndray le trosa jere ndray nareo mivady mimpiry efa ny sara toerana mialatsiny tompoko te antso anao tsy ny fandehananao mivarilavo ny zava-dehibe fa ny fandehananao manaiky ny famangin'Andriamanitra ary misy tenin'Andriamanitra goavana am'ty asabotsy ity zay hoentin'ireo lelan'Andriamanitra manasanao tongava tompoko tena tianao Jesosy mamangy anao Jesosy am'izao vampotony zao mamangy anao izy aza varina io ny olanao io fa na biby lava mety zao anao vanainao zany fa ahoana ary zany ary mandiny tena mihitsy anao mbo fandrinao nareo menakavy kely fiainatsika nge zany misy amitsika nge nanangana zavatra fa 4 taona 3 taona zay tsy mety tafatsanga tratrany tsako eo le izy ary arakaraky ny kitianao nio marary ianao misy olana mitsanga misy zavatra mitsanga te ozy ianao hoe tena fa ahoana ary io le fanahy io ny biby lava tsy hitanao maso ny fanahy tsy hitanao maso fa raha mahita reportage reny anao de zay revo tsara fa rehefa lehibe ny zavatra vonoany biby lava de tsy kakerina zany ianao satria fantany tsy vitany fa fatorany tsy kelikely de io ianao tratra zao ianao efa aminatin'le hoe voalazan'ny baiboly hoe anepitra anao izy ka anongotra anao efa tady andeha hivarotra tanàna hivarotra fiara hivarotra an'le tranonao io anao zay le amongotra anao izy hatramin'ny taninao hatramin'ny zaza ao akibonao firifiriavana vehivavy meona aminay zay bevoka teraka tonga de maty ary ohatrany hoe tsy mahavanina anaka zany fa misy fanahy mihinana ao anaty ao misy fanahy mamatotra ao anaty ao anyka vao miteraka maty zay ny eksoko anao andao tady an'Andriamanitra mamangy anao Andriamanitra zao hotahin'Andriamanitra isika menakavy fotoana lehibe am'ty asabotsy ty eto akiriry eto amin'ny paradise taloha zay ty ampitany tsena iny misy akay tompon'andraikitra mandray anao eo amin'ny 6 ramaraina ny fotoana ny manomboka misy vavaka lehibe fametra tanana ao nisam-batan'olona ny antom-pesinay mpanompon'Andriamanitra de hikarakaranao izany raha ohatra moa ianao hoe fa ty aloha be aty ianao mandray an'ity toroteny ty ka matsara ianao hoe vao ianao mihitsy no voateny de afaka tonga ianao am'ty alarobidi na ny alakamisy de misy mpanompon'Andriamanitra mandray anao tsy rairay mihitsy raisina tsy rairay mihitsy zany ianao am'ty alarobisy lakamisy ty sabotsy koa tahaka zay aorinany tenin'Andriamanitra de isy vavaka délivrance de ho raisina ho karakarainay ianao hoe ataonina mihitsy zay atonga anao hoe afaka miova ny fiainanao manovanao Jesosy zay moa de iraka solon'ny Kristy fotsiny sy tereo mpanompon'Andriamanitra fa manasanao zay hoe andao hiazakazaka andao rere olona hiazakazaka anompony tompo fa ovaly fa na raha tsy mamatotra anao io mety ozy ianao hoe za pasteur le vehivavy tratran'le hoe tsy mahavanonanaka bevoka de fa tonga fa 7 volana miala tapaka misy taona rehefa teraka de janona 2 andro 3 andro
maty ary be dabe ny tratran'izany fa tongava amty asabotsy ty misy fanahy mamatotra anao anatin'ny kibon io lay fanahny biby lava io lay fanahy zay tsy hitany masonao nefa mididina anao mididina ary anao varina mama problème misy sanandro tena manasanao amty asabotsy ty etsy amy paradise akiriry paradise taloha zany akiriry akaiky ny tsena iny tsena hazo iny de ty amy mangarano eo amy Damascus anao mitsofoka de 200 metatra miala eo misy trano fivavahana goavana be zay eo de ao fotoana goavana ka de samy hotahin'Andriamanitra ivavaka ny tenako raha marary anao de minao fa ao anatin'ty ivavaka ty fa me matanjaky anao raha hoavy amao zany amty asabotsy ty raha hoavy anao amty asabotsy ty de inoko tanteraka fa isavatra tsy apino anao itrango ao ka de ivavaka ny tenako raha eo makasitraka ary manome voninahitra anao afaka napitany zany teny zany napitany zany fanetanany zany hotahinao reto vahoaka ny tamatavy reto zay manaraka nyty fahita lavitry ty raha misy olona marary am'zao afaka hikasika ny aretiny ianao afaka anasitrana azy ianao tononoko fa misy termidina ao anatin'ty tokantrano ty io aretina zay mamatotra ao anatin'ny kibo de lazaiko fa ho sitrana eo amin'ny anarany sosy manitsavina eo amin'ny anarany sosy tononoko fa afaka io vehivavy eo afaka io vehivavy eo afaka io vehivavy eo ny herin'Andriamanitra mikorina ao anatin'io lehilahy zay malemy eo ambony fandreny eo matoky a Jesosy amangy azy ianao iazakazaka izy amty amy sabotsy ty ho tonga eto amy paradise na mangarano matoky fa rehefa tonga ao izy andray fahabiakana fanasitrana fanafana misaotra Jesosy eo amen eny ary toko tsindriko kely ny filazana eto mangarano eo amy Damascus eo anao mitsofoka de 200 metatra miala eo ny trano fivavahana vaony olo koa mangarano eto amin'ny paradise taloha eo ihany koa de misy fotoana lehibe ankiriry io zay anasana atsika menakavy tongava fa vonina anafaka anao Jesosy ary misy mpanompon'Andriamanitra vonina hikarakara anao ka de samy hotahin'Andriamanitra tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitsy anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tanteny izy mba asitrana